ny famindrapon'Andriamanitra no manala ny fijaliana vokatry ny fahotana. Ny tena fibebahana marina, fantatsika ve ny tena dikany hoe fibebahana? Matetika dia resahana foana fa indraindray tsy tena hay izay tena dikany, ka zary lasa endrika ivelany fotsiny na sarisary ihany fotsiny ny fibebahana ataontsika. Ho antsika izay efa mahazo tsara sy efa mampiatra izany fibebahana izany dia famerenana fotsiny ihany ity atao eto ity, fa ho an'izay mbola tsy mahalala tsara kosa dia ataoko fa fotoanan'izao ary iveriko fa mbola tsy tara ihany koa. Fantatsika ve fa samy mpanota avokoa ny olombelona rehetra? I Masinda Paoly ao amin'ny Romanina 7:17 dia milaza mazava hoe fa samy efa nanota ihany izy rehetra ka tsy manana ny voninahitran'Andriamanitra ao aminy. Vokatra izany dia voaheloko amin'ny fahafatesana mandrakizay izay nanota. Ka raha te hiala amin'io fanameloana mandrakizay io isika dia mila ny famindrapon'Andriamanitra. Io famindrapon'Andriamanitra io izany no manala ny fijaliana vokatry ny fahotana. Tsy tokony ho adinoina nefa fa na dia maimaim-pona aza io famindrapon'Andriamanitra io dia mitaky ny ezaka avy amintsika olombelona, ary io ezaka azotsika ny famindram-po io no atao hoe fibebahana. Rehefa tonga i Joany Batista ka nitory teny dia haitsika tsara ny tantarany, ary tsotra dia tsotra ny hafatra nentiny teny hoe mibebah ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izany dia hitantsika amin'ny Evanjely Masina nosoratan'ny Masinda Matio ny 7:2. Ary ho toin'izany fitoritenina taony nitory fibebahana izany dia nanao batemin'ny olona tonga ny haino azy koa izy, ary antsoina hoe batemin'ny Joany na batemi-pibebahana izany batemy nomeny izany. I Jesoa ihany koa raha nanomboka ny asany dia mbola namerina n'io tenin'ny Masinda Joany Batista io ao amin'ny Matio 4:7 milaza hoe mibebah ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. I Masinda Piera indray ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:7 dia nanamafy fa fepetra azahoana ny famonjena ny fibebahana, satria ny fibebahana hoy izy no fanalahidy manokatra ny varavara ny famindram-po. Ka raha tsy misy ny fibebahana dia ho sarosarotra ihany no azahoana ny famindram-po. Ilaintsika rehetra ny famindram-po satria ho hiatrany Masinda Paoly hoe tsy misy marina na dia iray aza. Hitantsika ao amin'ny Romanina 7:20. Tsara ihany koa no manamarika fa ity resaka ota sy fibebahana ity dia efa noresahan'ny Baiboly hatramin'ny testamenta taloha fa tsy hoe vao tamin'ny testamenta vaovao ihany akory. Ohatra roa fotsiny no raisitsika dia izay hitantsika ao amin'ny Isaia mpaminany 3:15 milaza hoe efa mpaniasi toy ny ondry avokoa isika. Ary ny ao amin'ny Ezekiel 4:20 dia nanampy hoe ary ny fanahy nanota dia ho faty. Averina etoana fa ny fahotana dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ka izany no ilana ny fibebahana. Teo amin'ny fiainantsika dia angamba efa nisy fotoana hoe na haino fanariana tsy hazavaina izany tsika tao anatintsika tao. Mety efa samy nahatsiaro ihany koa hoe irery sy ny laozana, ary natsapa mihitsy aza hoe toa tsy maheno antsika akory Andriamanitra. Dia Isaia ao amin'ny 5:15 ny 1:2 no mamaly antsika. Isaia dia nilaza hoe tsy ny tanan'Andriamanitra no fohy ka tsy mahavonjy, tsy ny sofiny no lalo-dalovana ka hoe tsy mahare, fa ny fahotanareo no nanisy hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ny fahotanareo no nanafenany tavany tsy henony anareo. Dia mbola io fahotana io ihany koa no antsana lehibe manasaraka ny mpanota amin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Masinda Lioka ao amin'ny 4:20 ny 2:20 izay efa hitantsika tany aloha fa tantaran'ny Lazara sy ilay mpanankarena. Manoloana an'izany rehetrarehetra izany dia mety ho kifitsika, mety ketraka,
mety matahotra, mety misalasala, tadio nefa fa mbola misy ny fanantenanao antsika dia i Jesosy Kristy. Fa ny androany kosa dia ho faranantsika amin'ny vavaka manao hoe: ry Jesosy nanolo tena ho fitiavana anay io, ny fahotana no nampisaraka anay taminao, ka very izahay satria lavitra anao. Tsy nitazapotsina nefa ianao, fa nidina hamonjy anay ka tanteraka izany. Ny hany mba angatahanao aminay ho setriny dia na fibebahan'ny fonay. Koa izay mba kely vitanay Jesosy, mba raiso ho fandraisana anjara anay amin'ny fanafotanao anay. Amen.